Raha politika izay isika noho ny fahatsapana fa marefo ny fiarovana ny safidiny be sy ny maro dia natsangana ary nampafantarina ny maro ny vondrona MSA na ny vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna. Mpano politika maro no tazana mandrafitra izany vondrona izany. Tafatsangana ary natolotra tampomba ofisialy teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna na ny vondrona MSA izay vondronan'ireo mpitarika toko politika maro samihafa manana maizy azy eto amin'ny firenena sy ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta. Tsy miaro olona ray fa mijoro iaro safidiny be sy maro, io no antom-pisian'ny vondrona MSA araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Rachid Mohamed. Ny targeta ijoroan'ny vondrona dia ny fiarovana ny safidin'ny vahoaka malagasy sy ny fampiharana ny ara-dalàna. Mahatsapa tokoa mantsy izahay fa tokony arovana ny soatoavina republikanina. Heverinay fa ampy izay ny krizy miverimberina sy ny krizy 10 taona niainantsika ka nampahanta ny firenena malagasy. Efa nisafidy ny vahoaka ary efa tafaverina amin'ny ara-dalàna ny firenena. Voanikeo maraina ny fikambanam-be iraisam-pirenena dia efa nanambarom-benombe fa manohana antsika malagasy eo amin'ny fanorizana ny dinkana efa vita. Eo am-panarenana ny firenena isika izao, ireo dingana sy ezaka efa vita nefa dia ho verimaina daholo raha toa ka mahomby ireo tetika kotreny ombitsy hamerenana ny firenena ao anatin'ny krizy iray. Vola manokana avy amin'ny mpikambana no entina mampihodina ny vondrona MSA fa tsy volam-panjakana, hoy kosa Andriamatoa Voninahitra Jean Eugène. Tsy misy ifandraisany amin'ny fifanarahana 14 Oktobra ihany koa ny fitsanganan'ny vondrona MSA, tsy misy ifandraisany amin'ny fatokavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa satria tsy miaro olona iray na fitondrana iray ary afaka mijoro ho aro fanina ihany koa raha ilainy.